constat Madagasikara dia firenena christianisé fa tsy évangélisé. Madagascar est un pays christianisé et non pas évangélisé. Zato taona nidirany baiboly teto Madagasikara, mahay baiboly malagasy, mamaky baiboly malagasy, fa tsy nandray ny filazantsara ny malagasy. Averiko reo anankiroa reo. Madagascar dia firenena christianisé fa tsy évangélisé. Madagascar dia mamaky baiboly fa tsy nandray ny filazantsara. Fa maninona no miteny an'izany? Miteny an'izany azy satria samy hafa ny atao hoe christianisé et évangélisé. Christianisé nandray ny fomba mampanao rehetrarehetra, nandray ny coutume rehetrarehetra, nandray ny tradition rehetrarehetra, nandray ny foniny, fa le cœur, le filazantsara, le évangile dia napetrany tsara eny amin'ny sisiny eny. Io le lazainy Jesosy ny mokatra tavaninareo ny rameva atelinareo. Ka moa vatsy tonga amin'ilay teny ao amin'ny Matthieu 5:15 manao hoe ity firenena ity dia manaja amin'ny molony fa ny fony dia lavitra. Dradradradraina foana hoe firenena mivavaka Madagascar, christiane Madagascar. Oui, Madagascar est un peuple christianisé, mais malahelo amin'ny laza aminareo, Madagascar n'est pas évangélisé. Dikan'izay dia ny filazantsara tsy tafita amin'ny vahoaka malagasy. Tsy fantany zany atao hoe fahasoavana izany. Tsy iainany zany atao hoe fitiavan'Andriamanitra zany. Fa mombamomba an'Andriamanitra no fantany. Ny toetoetra mampomba an'Andriamanitra no fantany. Fa tsy mahalala na koa tsy miaina ny fitiavan'Andriamanitra. Le essentiel dia tsy tafita, fa le superficiel no mibatoerana. Hanika tsy mahagaga raha izao ny zava-misy anivon'ny firenena. Raha olona babon'ny filazantsara, zany hoe babon'ny fitiavan'ny Kristy, ny olona teren'ny fitiavana dia mamokatra fitiavana. Kanefany raha misy olona faran'izay ratsy fanahy, mpanavakavaka, mpanilikilika, ary manao tsindry azo lena, dia ny olona mpitandrina ny religion fa tsy ny finoana. Ny finoana dia zavatra ohatran'ny rivotra iainana, ohatran'ny oxygène, ary se manifester ety ivelany amin'ny fitiavany ny hafa. Didy vaovao no meko anareo Jesosy dia ny mba hifankatiavanareo. Tsy resaka fiarahana, tsy resaka finamanana, tsy resaka fangorahana, fa resaka esprit, toe-tsaina. Matoa Jesosy hoe didy vaovao, le vaovao tsy hoe zava-baovao, fa tianterena hoe io no mifohy mifehy zavatra rehetra. Tiako be ilay fanahiny marina nataony Monsieur Toky. Ataoko hoe Monsieur Toky izy satria miresaka aminareo fa Toky ny fiantsoko azy, ilay nandray anay tany Troyes. Ny fariseo izy nampianatra ny 613 lois. Ny interprétation ny loi no nampianariny. Jereo tsara ny interprétation. Ohatra tsika hoe izao ny sitrapony, izao tokony ho atao. Tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao. L'interprétation na loi, satria zareo dia le farisaïsme, dia légalisme ny azy no atao hoe tenin'Andriamanitra. Ny légalisme ny azy no atao hoe sitrapon'Andriamanitra. 613 lois, mavesatra zany. Avy eo izy ny fivavahana Jiosy izy dia nampianatra ny didy folo, zany hoe ny folo, nefa ny tena fohy dia ny folo ny raisina.
fa nany jesosy izy de anakiray 613 10 1 de inona didim-pitiavana izany nampianaran-dadana sonampitany sotanana didim-pitiavana ny olona babo ny fitiavana mahavita zavatra lavitra tsy takatra ny saina mahafindra tendrombohitra io le hoe raha manam-pinoana tahaka ny voatsinapy de afaka mahafindra tendrombohitra métaphore sary ilazana hoe mahavita ny tsy azo eritreretina rehefa ny fitiavan'i Kristy no manery azy saotra tsika rehetra indray